vaovao iny fa mitohatra ny fanomezan'ny faritra Analamanga amin'ny alalan'ny fampitaovana ireo distrika ao anatin'ny faritra. Commune 5 ao anatin'ny distrika 7 ao anatin'ny faritra Analamanga ary no nahazo fampitaovana avy amin'ny faritra Analamanga izay fampitaovana eo amin'ny tontolon'ny asa fanamboarana trano indrindra ireo fotodrafitrasa eny foton'ny commune. Commune misy 5 ao anatin'ny distrika 7 ato anatin'ny faritra Analamanga no nahazo fampitaovana avy amin'ny faritra Analamanga. Raha hoanina tamin'ny andiany voalohany ny tombony isan'ny commune nahazo fampitaovana nomeny ny faritra Analamanga izay nahitana fanitso, simenitra, boiron, madrier, vy, loko ary brouette. Ny lehiben'ny faritra Analamanga ndratorakotinana azy dia nilaza fa fanomezan-tanana ny commune amin'ny ezaka fampandrosoana ifotony. Miankina amin'ilay fangatana azo aloha hatramin'izao raha hoe saitsika angamba tamin'ny volana janoary makady dia eo amin'ny 200 eo fa dia izay no mitratra dia izay moa maha hoe tantsoloka anazy tsy hoe avita tanteraka fa izay no hoe fifanampiana fanomezan-tanana amin'ireo commune zany no atao amin'ny faritra Analamanga. Akamaroan'ny fanampiana atao zany dia anaovana sekoly ny anaovana ireo CSB misy apahana anaovana ireo bâtiment administratif ho an'ny commune, misy koa ny anamboarana tsena, misy ny anamboarana tetezana. Ireo fitaovana ireo dia entina hanampiana ny commune amin'ny asa fanorenana sy fanatsarana fotodrafitrasa toy ny sekoly, CSB2, tetezana ary lalana. Anisan'ny asa tanterahan'ny faritra Analamanga ihany koa ny fanamboarana ny maison des jeunes ao Ambohidratrimo. Fotodrafitrasa efa manomboka mandeha tsikelikely izy zany zao satria nareo mpiara-miombonantoka rehefa manomboka mamaly tsikelikely daholo dia ho an'izay tonga moa zany dia efa anomboka ato miasa ohatra ny fanamboarana ny IPP ao anatin'ny fokontana anankiray zao efa anomboka ato fa matsimbola avy amin'ny mpiara-miombonantoka avy any ivelany. Manampy ara-pitaovana ihany koa ireo commune Itrangandoza toy ny Aitrano, Taokiangara, Ankazobe ny faritra Analamanga. Naporisika ny fanomezana vahana ny asa tanamaro fanomezana andraikitra ny mponina ny faritra. Misy ihany koa ny asa fanamboarana izay endreketan'ny faritra Analamanga avy hatrany toy ny fanamboarana sekoly tao amin'ny commune Ambatofahavalo sy ny fanamboaran-dalana amin'ny refy 4 kilometatra mampitohy ny commune Latsinanambaza sy ny Fokontany Malaza.